Des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. No tanterana teny soa mandrakizay ny sorona masina lehibe ho fametrahana amin'ny catèdre ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson RCV Antananarivo. Teo ihany koa ny fanirana ireo ankizy izay niatrika ny fionambe ny ankizy andian'ny fahatelo nandritra ny efatrandro teto Antananarivo. Tsy miatra ary tsy voahaja ny lalàna mikasika ny fiarovana ny antotan-kevitra olo-tokana na ny protection des données personnelles eto amintsika. Io lalàna io izay efa nolanina teny anivony ny anteny mera-pirenena ny taona 2012 ary nivoaka ho lalàna manan-kely ny taona 2012. Mbola tao famotorana amin'ny fitsarana ho Dakar hatramin'izao ny lehibe ny mpanohitra Ousmane Sonko taorian'ny fisamborana azy ny zoma lasa teo. Raha ny fanazavany, eloka noforonina andefasana azy any imponja ny zavatra rehetra namelohana azy ny antsipiriny ireo avy hatrany. Badolatra ny araba tompoko lasy tompoko avy amin'ity aliny alahady fa 3 ny volana jolay taona 2024 marina ty volana jolay ity tonga soa indray eto nivony fotoana ny fampalalamba avao amin'izao alina izao koasako ampanazananao tompoko lasy tompoko vavy anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany ny anomboantsika izany avy hatrany dia ny mahatonda tsoratra amin'izao farany volana izao iditra herinandro vaovao isika ho an'andro ny rapitso anitsaka volana vaovao ihany koa anomboka ny volana aogositra taona 2024 any Amerika izany ny lalaon'ny nosy tsy mino ny filoha ny maro fa hoe tena anana maizy azy ihany koa sy hiavaka ary hanatantara ity lalaon'ny nosy eo tanterany eto Madagasikara amin'ity faraparany volana aogositra itsidika ho an'andro ny rapitso ity nderahantsika ny mahatonda tsoratra. Tsy misy fofopofona lalaon'ny nosy raha eny amin'ny sarambabem-bahoaka atreny amin'ny mpakafy fanatanjahantena. Ny fitsidian'ireo minitra kostra isan-taranja no indraindraina, ny atserasera no atao matanjaka. Tsy misy tsy mitaraina nefa ireo atleta sy mpanazatra fa tsy ampy mba tsy ilazana hoe tsy tomombana mihitsy ny hoety miatrika ity lalaon'ny nosy ity, indrindra ny ara-pitaovana sy ara-potodrafitrasa, manginy fotsiny ny ara-moraly. Ny serasera atao ny fanjakana amin'ny aino manjery sy ny Facebook sisa no mankahery sy mandrotsirotsy. Nambaran'ny filoha rajoelina fa tsy anapaharoa ary raitra mihoatra amin'ny lalao hatramin'izay ity atao afaka 3 herinandro ity. Ireo nosy rahavavy andray anjara efa vonina tanteraka ary ho avy mavitrika. Eto Antananarivo daholo no anaovana ny lalao. Tsy marina ny fampanantenan'ny filoha rajoelina ny tany amin'ny faritra hafa tamin'ny fotoanandro, ny tany sany toerana andraisana lalao iraisam-pirenena. Ny eto Antananarivo andray izany aza moa tsy fananganana fotodrafitrasa vaovao fa ny eo no lokolokoina sy amboamboarina. Ho tetsy tadidy ny anjara toeran'ny tanamasoandro izay noventesina ihany koa andraisana ny lalaon'ny nosy. Ny eto Andrenivohitra fako misavovona fisavoritahana amin'ny fifamoivoizana sy ny fitaterana, fandripahalemana tsy araka ny tokony ho izy. Tena ambony ambany ny fiainana sosialy eto Antananarivo. Tena vonina ara-bakiteny andray ity lalaon'ny nosy ity tokoa ve ny malagasy. Tokony ampidi-bola vahiny betsaka ny amin'ny ampirohatra mpizahatany avy amin'ireo nosy sy mandray anjara nefa io Z2 io. Maro ny sehatra asa everina fa azo tombotsoa. Ho tonga amin'izany ve raha ireo zavamisy ara-tsosialy no tanysaina tetsy aloha ireo, ny délestage tsy andaniny manapitrotraka. Sofa alohan'ny anomboan'ny Z2 ilay 3 herinandro nampanantenain'ny filoha rajoelina hahafoana io délestage io. Na eo aza izany rehetra izany, mbola mahazo vahana amin'ny resaky ny mpanao ara-baovao, ny fiatrena ny fifidianana sy ny nationalité ananan'ny filoha rajoelina. Eo sika roa hita ho ny fomba fiteny zay mahakasika ny fanomanana sy ny mety ho fizotrana zay lalaon'ny nosy tanterany eto Madagasikara izay fa pejy ny finoana indray kosa no tanterany teny amin'ny soa mandrakizay ny sorona masina lehibe ho fametrahana ny catèdre ny Monseigneur Jean de Dieu Wilson
arcevêque ny Antananarivo vaovao izay nisolo ny monseigneur Odon Marie Arsène razanak'olona rehefa nandeha nisotro ronono teo ihany koa ny fanirahana ireo ankizy niatrika ny fianamben'ny ankizy andian'ny fahatelo nadritra ny efatrandro teto Antananarivo renivohitra izay nofarana avokoa tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity teny soa mandrakizay. Tamin'ny alalan'ny sorona masina lehibe teny eso mandrakizay no nametrahana ny monseigneur Jean de Dieu ho evêque an'Antananarivo andimby ny monseigneur Odon razanak'olona androany. I monseigneur Odon razanak'olona izay arcevêque an'Antananarivo nanomboka ny taona 4 hatramin'ny taona 13 ity. Nisy ny fanolorana ny andraikitra nandritra ny sorona masina. Fahity aloha ny sarintanin'ny diosèzy n'Antananarivo zay andraiketanao manokana. Efa vatapatatrao fananam-pina izy iny satria nisy ny fiovana niaraka tamin'izy iny. Manaraka an'izay moa dia mbola misy ihany koa reto taratasy ny satany diosèzy. Somary teto ihany koa ianao tamintsika nanao azy. Ary efa misy ny efa tadidinao tsy anjery mihitsy satria rehefa nanao famangina pastoral tany ambanivohitra ianao dia nazava an'reto zavatra ireto. Misy fanampiny moa, inona moa ny zavatra tsy ho ampina rehefa tsy ampy dia ho ampanaovanjava tsika mahita ny lesoka. Efa miakina amin'ny fanahy masiny tsika tsy zavatra tahorana fa izy manao zay tsy vitatsika. Ka mirary soanao monseigneur ary koa mahaleova mahalasana aza atao be ny tahotra fa ao kosa ny fitiavana araka ny teninao hoe ny fitiavana misy manasava zay tahotra mety ho tonga. Ny faran'androany tamin'ny alalan'ity sorona masina lehibe ity ihany koa ny GNE na ny journée nationale des enfants andian'ny fahatelo eo anivon'ny fiangonana katolika. Ny GNE 3 izay namondronana teto Antananarivo ireo ankizy 9 hatramin'ny 12 taona manodidina ny 5 sy 1 alina avy amin'ny lafivalony nosy. Nafinaritra ny efatrandro ny arahana ary tafita ny afatra amin'ny ankapobeny. Ny ampy an'le boky mpivahiny dia iny tena nampy an'le ankizy be dia be. Nisy ny rotsim-bavaka, nisy ny activité maro samy hafa be dia be dia afapo. Tena afapo zay ny azo lazana azy. Afapo na ny ara-panahy voky, ny saina voky, ny ara-batana koa tena afapo. Zay ny lazana azy. Fa tsisy azoko ihany nafinaritra na ny rafitra ny fandaminandro mopera tena nainandamina zareo tena nainandrindra. Ny ankapobeny aloha tafita amin'ny ankizy ny afatra ary tena hita hoe nahazo fahafinaretana ny ankizy ny ala tamin'ny mahazatra tany amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana nisy azy. Dia amin'ny ankapobeny aloha nafinaritra dia tafita tamin'ny ankizy ilay teny faneva hoe rakizy eo ndao hiara-dia hitorony vaovao mafaly. Dia tena hita mihitsy ny ankizy ny ara-dia. Dia sao izao mbola reo miara-dia reo. Lohahevitra ny safidina nandritra ny GNE 3 ny hoe rankizy andao hiara-dia hitory ny vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglizy. Ina lohahevitra rakizy? Rakizy io andao hiara-dia hitory vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglizy. Any Mahajanga ano ny asany teo aloha arivona iasa anatin'ny ao amin'ny fampanaovana sasy entitra eo anivon'ny fitsarana mady amin'ny kolokolo Mahajanga ny vinan'ireo mpitsara voatendro lehibe ny fampanoavany tompam-panao lalàna vaovao eo anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption Mahajanga zay tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity farany herinandro ity. Iramatoa Randriamahefarilala Rindra Arzo no voatendry ho lehibe ny fampanoavana toy ny mpampanao-lalàna eo anivon'ny fitsarana voatokana iadina amin'ny kolikoly na ny PAC eto Mahajanga. Ity fitsarana ity izay anisany manana ny mampiavaka azy manokana indrindra eo amin'ny tsy fisian'ny fanalefahana azy hoy ny ministry ny fitsarana. Ny toy ny mpampanao-lalàna teo aloha moa zany dia ny rahantsika nalala hoe ny ndoso fahafatesana dia ampisolo toerana ihany teo dia ho fandaminandrara dia tsy maintsy nisy ny fanendrena ny toy ny mpampanao-lalàna vaovao. Mampiavaka ny ato amin'izany hoe pôle anti-corruption zany isan'ny nisongadinina teo ny hoe tsy misy ny fanalefahana azy
ny resaka hoe zéro tolérance ihany koa ary ny hoe mampahanty corruption azy zay a dia mitsara manokana ny mahakasika ny kolikoly sy ny infraction assimilé mo ny filaza azy dia noho izay mbola hoe tsy fisiny izay fitsarana momba ny ady amin'ny kolikoly manerana ny Madagasikara zay a noho izany dia voatery misahana faritra vitsivitsy izy eto amin'ny Mahajanga sy any amin'ny Mahadiko zany atoato zany ny fa eo andalana mpanamboarana ny fotodrafitrasa mahakasika zany dia ny ao amin'ny Fianaratsoa no efa hisokatra tsy ho ela. Vonina ny anohy ny asa efa natomboky ny teo aloha ao anatin'ny fangararahana ny mpampanolalana vaovao eto anivon'ny paka Mahajanga. Manohy ny asa izay fanatomboky ny teo aloha mahafampanoavana sahy sy fampanoavana entitra eto amin'ny fitsarana iadina amin'ny kolikoly Mahajanga nefa ihany koa fampanoavana marina sy mandanjalanja ary indrindrandrindra manaja ny zon'olombelona. Ny tolakandro ny zoma fampalomroapolo ny volana Jolay teo moa no nanaovana ity fotoam-pitsarana lehibe tetsy amin'ny PAC na ny pôle anti-corruption teto Mahajanga ity. Anisan'ireo toerana manambavaka azy ary natao ihany koa ampialana voly sy alana sasatra ho an'ireo mandalo any Mahajanga ny Kalina résidence eny amin'ny ancien piste Ambourvy ao Mahajanga ao. Villa mazaka olona efatra amin'ny 20 no hita ao anatin'ny Kalina résidence amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra dia mariatsika ny Kalina résidence ao Mahajanga poeny eo. Anisan'ny toerana fandraisam-bahiny manana ny mampiavaka azy ny Kalina résidence eny amin'ny ancienne piste Ambourvy, toerana milamina tsara ao anaty natiora, chambre de confort climatisée ou ventillée, cuisine équipée, misy ihany koa ny wifi, ny canal sat, chambre natao an'olon-droa na natao an'ny mpianakavy, indrindra rehefa amin'ny vanim-potoam-pialatsasatra toy izao. Ato amin'ny Kalina résidence zany manana trano tsara tarehy zay mazaka olona efatra hatramin'ny 12 ao anatin'ilay trano anankiray ahitana chambre à coucher sy cuisine équipée à la disposition client, ny wifi, ny piscine, ny misy coin barbecue koa raha tiako tonotono dia misy kilalao any ankizy koa afaka manarorotra koa ny ankizy. Ankoatr'izay tsy izay ihany ny offranay fa mbola manana koa zay quad sy buggy zay ampanofana journée na demi-journée dia manana bisikileta koa zay ho an'izay tia mitsangatsangana amin'ny bisikileta. Tongava aty aminay fa aty sady milamindamina mahafinaritra madio ny tanàna madio ny rivotra tsy aneninanareo raha tonga aty nareo. Ny ekipa mahafinaritra be mandray tsara apitsikitsikiana daholo ny ekipanay mandray sady afaka misy afaka mandro sakafo koa tongava daholo tsika rehetrarehetra dia aza misalasala. Ireo izay efa nandalo tato amin'ny Kalina résidence mahay mitantara tsara afa-po tanteraka. Le toerana zany dia tena mahafa-po tokoa ny accueil, ny personnel, ny sakafo, ny activité isan-karazany, piscine ho hitantsika eto izao mahafinaritra, tsara ny rano, rivotra tsara, afa-po tanteraka. Ny service proposé zareo dia service haut de gamme, azontsika lazaina hoe accessible, mahafa-po par rapport any epita dia tsy mena mitahy tena iverenantsika amin'ny heritaona afa-po tanteraka izay. Antsoy ary ny 032 12 651 02 raha mila fanazavana fanampiny na mandefasa mail ao amin'ny résidence villa kalina@gmail.com fa vonina ny andrayanao ny Kalina résidence eny amin'ny ancienne piste Ambourvy Mahajanga. Fotoana ny dokam-barotra toko lasy toko vavy dia sy antovetivety telo asika antonotreto dokam-barotra reto rehefa avy ao indray ary. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Miala ndray ny tombola vakansa amin'ny vola iantohany amin'ny vola ny vakansa nofinofisinaao
ny 17 jolay hatramin'ny 1 aogositra 2024 manaova transaction mvola to bank na bank to mvola dia azo tapakila fandraisana anjara azahoanao 2 tapitrisa ariary andehananao vakansy tsy vitan'izany fa isy ihany koa fisariana isan-kerinandro azahoana mivola 10,000 ariary isany fisariana mivantana eo amin'ny page facebook mvola tsindrio ny 1011 étoile 1 étoile 8 dièse na ny application mvola mvola tsotra aingana azo antoka. tapany faharotanivy fotoana ny fampalalama avao tompoko lasitoko fa dia mbola anengananao hatrany araka izany hatry amin'ny farantaky ny mazatra rehefa ny fotoana ny fampalalama avao amin'ny alady tahaka izao dia tontolo ny tantara indray no anomboantsika ny tapany faharoa nanany maizy azy teo amin'ny tantara pirenena sy ny fiarahamonina malagasy ary mbola ampiasain'ny maro ankehitriny ny lambahoany midika zavatra maro ny fanaovana azy io ary saika misikina avokoa ny olona manderana ny faritany enina eto Madagasikara ny antsiprian'izay no antsika anaty fanadina manaraka ity. Isan'ny lamba nanana ny asiny sy hevitra maro teo amin'ny fiarahamonina malagasy fahiny ny lambahoany nampiasa azy avokoa ireo faritany enina teto Madagasikara niankina tamin'ny toe-java-misy fotoana na lanonana trehana isam-paritra. Ohatra amin'ny faritra atsimotsimo iny dia fomba rehefa hiantso vahoaka ka mampiasa ny antsiva dia tsy maintsy misaritra lambahoany, misikina lambahoany. Amin'ny faritra avaratra na afovoantany na koa amin'ny faritra atsimo atsinanana dia ny fidirana amin'ny tranobe na ny fidirana amin'ny zombo dia fady raha tsy manao lambahoany, fanomezakasina ireo razana izany. Torak'izany ihany koa ny fidirana amin'ireo toerana malagasy tany Nosibe rehefa hiditra ao amin'ilay musée iray misy ny arbre sacré dia na vahiny na malagasy na vieza dia tsy maintsy misaritra lambahoany. Amin'ny faritra Bezanjano rehefa andihy eo an-tokotany ka misy ireo tokotany pasana ka misy ireo ataontsika hoe tsangambato hoentina atsirovana ireo efa lasan'odimanitra dia manao ny dia atao hoe be taotao dia tsy maintsy misaritra lambahoany na vehivavy na lehilahy mba anomezana hasina ny razana. Amin'ny faritra atsimo anisan'ny tena haikanto tena tsara indrindra ary ampiasana ny lambahoany rehefa misy zany ny fandevenana. Ankehitriny ankoatran'ireo lanonana-dehibe lasa fampiasan'ny tsirairay amin'ny fiainana andavanandro ihany koa ny lambahoany amin'izao fotoana raha ny hita ny anivon'ny fiarahamonina. Na dia manakasina aza ny lambahoany ary na dia ampiasaina amin'ny fotoana lehibe ary ny lambahoany dia ny lambahoany koa dia manolokoditra ny vahoaka, tsy zaza, tsy lehibe, tsy antitra, tsy lehilahy, tsy vehivavy dia afaka manao ny lambahoany. Ary amin'izao fotoan'izao dia mora ny mampiasa lambahoany satria raha ny faritra mamay indrindra dia sasana ny lambahoany izay vita amin'ny akora ary azoko tenena amin'ny teny vahiny tergala, nylon, ireo samy tena ampiasaina amin'izao fotoan'izao dia rehefa mafana ny andro dia alaina ny lambahoany atsofoka anaty rano dia azo tafina dia maina eny ambony teneny ihany zany. Ampiasaina isanandro izy ary azo ny rehetra anaovana amin'ny andavanandro. Ireto dia ataontsika hoe andriambavy sakalava izay novangina tamin'izany fotoana izany izay miakanjo ny lambahoany ary rehefa nandray ny tena izy dia lasa tsisy ny soroakanjo dia nanao ny lambahoany tsara indrindra
zay fomba entina koa zany ampisehoana ny fanajana vahiny any amin'ny faritra sasatsasany anaovana zany isalorana ekanjona isan'andro. Raha tsy ivina ny ainga avy amin'ny lamba nafarana avy any Amerika antsoina hoe coton number 1 izay isan'ny lamba vita amin'ny landihazo tsara indrindra ny lambahoany. Teny roa no nafangaro azonany teny hoe lambahoany dia ny lamba miampy ilay teny anglisy hoe one avy amin'ilay coton number 1. Amin'ny akapobeny manana endrika mahitsizoro ny lambahoany ary mirefy 70 cm ny halavany, 10 cm kosa ny sakany. Ankehitriny ahondrana makany Chine sy Inde avokoa ny akamaroan'ireo lambahoany vita eto amintsika. Ara-tantara lovantsika eto Madagasikara tamin'ireo aziatika sy afrikana ny lambahoany. Ireo foko avy ao amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara no fantatra fa nisikina sy nitafy ny lambahoany voalohany teto amintsika tany amin'ny faraparany taonjato faha 18 sy taonjato faha 19. Nanaraka azy ny tao amin'ny faritra Tsimandrefana. Dia ny tantara hafa indray no entina amintsika amin'ny herinarito izao tompoko lasy tompoko vavy fa lafiny tsy fandriam-pahalemana miteraka ihany ny famonoan'ilay zandary ilay mpiasan'ny hôtely tao amin'ny Baragasikara commune ambanivohitra Befotaka avaratra distriktan'ny Analalava. Tsy ekena hoy ny fianakaviana ny famonoana ny havany toy izao ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana jera akaiky ny tena marina sy ny zavamisy mahakasika ity famonoana ny zandary ilay mpiasan'ny hôtely tao amin'ny Baragasikara commune ambanivohitra Befotaka avaratra distriktan'ny Analalava ity. Tokony tamin'ny ray ora raha tamin'ny roa ora maraina no nitranga ny rara. Raha ny vahiny tao amina toerana iray ny zandary kapitainy iray ny antony namany ity farany ka nilaza fa avery finday. Ilay mpiambina sady barman natao amin'ny hôtely no notazoniny ho nahavita ny alatra ka nentiny tany Antsohi. Ny maraina faty no hita ary voatifitra ilay tovolahy. Mampiahy ihany na faty io tovolahy io hoy ny havany. Antony vao tao amin'ilay toerana dia fa nisy ny vono sy ny daroka nataon'ilay zandary taminy. Ilay zandary izay avy nisotro raha ny loharano vaovao azo. Amin'ny reo misosotro eo zany nisy telefônina very zany tao anatin'ny chambre-ny kapitainy. Dia nilaza ry zareo fa hoe le boikely naka an'le izy mbola nanao le fandarofana an'le boikely foana zany izy akesimoa teo amin'ny fotoana io. Dia fa moa zareo niteny aleo fa hoentina amin'ny bureau ny gendarme dia zay vao lasa amin'izay zareo madama tompony hôtely moa fa niteniteny efa nipompony taminazy fosoloanay telefonanao fa avelao zazy fa io tsy ary manao an'izany tsy naneky mihitsy zany le kapitaine zany fa dia efa nenazy foana zany nataony. Dia noentiny amin'izay le boikely tany amin'ny bureau. Rehefa tonga tany amin'ny bureau le boikely dia izy le nidarodarofana nataony akesimoa dia tsy hita moa zay raha nataony anazy dia tsiriny le boikely tsy hita le zavatra teny aminazy tsisy nahitana telefony sy nahitana inonino. Boikely lazainy hoe nangasy nefa tadiavin'aby le zavatra taminazy dia tsy hita. Dia le many amin'izay zany rehefa avy eo naraindraina ny ason'ny président fokotary bon alevenareo maty io fa nangalasa telefonina ny lehibe azy io dia navoatifitra anazy. Mampiahiahy ihany koa nahafaty io lehilahy io ny fianakaviana hatrany ary ilay kapiteny izay nanao vava tamin'izy ireo raha ny fitarainana voaray. Dia mahagaga anahy amin'izay zany maheno za eo amin'ny telefônina avy le lehibe satria nisy zandriko nafanafolo oatra koa dia nitelefony tamin'le kapiteny io hoe fa maninona kay tifirinaareo le boikely dia hoe bon ataovy zay ataonareo izy fa ho nanaraka anareo zahay. Zay zany nateneniny bon ça va rehefa izay zany zava-misy dia aloha ka avoaka gazety ty zavatra ty dia aloha ny fanjakana mahefa ny samby ifampisara fa nyfatiny havanay tsy hovelanay matimaty pour rien ohatran'izao. Androany nidina ijery zava-misy maraina ao Befotaka ny zanaky ny sud-est avy ao Antsohi ny lehibe distrika sy ny mpitandro filaminana. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny ity tranga von'olona tao Befotaka avaratra ity. Andrasana ihany koa izay mety ho vokatry ny fiaonana eo amin'ireo solon-tena-mpanjakana nidina ifotony any an-toerana sy ny vokatry ny fanadihadiana natao. Ahena ny isian'ny korontana eo amin'ny mpandraharaha omby sy ireo tompon'andraikitra isan-tokony any amin'ny faritra Bongolava amin'izao fotoana izao. Araka izany manao amitsoavony amin'ny tokony sy ny fampiresana sy ny fampidinihana ireo mpandraharaha ankehitriny. Tsy afa-misaraka ho izy ireo ny fandraharahana omby sy ny fanjakana ka tsy tokony sy ny olana sy ny disadisindera antsika ny fanampanazavana. Amin'ny mamadinika anay izay ary mampanao omby anay izay tsy afaka miala aminareo mpitondra fanjakana. Ka na dia nisy ary ny disadisa nisy ny tsy fakazona teo amin'ny arakevitra dia mangataka ny fiarahana
fiarana miasa sy ny zavatra tokony hatao handaminana ny tanàna fa tsy mba hasiana le fanentsikanjihana ohatranay ohatran'izao fa mba amin'ny maharay mandreny zanaka dia misy ny fampiresahana zay zany tena irarianay ary angatanay mba hifampiresaka ny mpanao omby rehetrarehetra sy ny manam-piafana ao tanàna ny ao Tsoromandidy. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena mbola atao famotorana ao amin'ny fitsarana ao Dakar hatramin'izao fotoana izao ny ben'ny mpanohitra Ousmane Sonko taoriny ny fisamborana azy ny zoma lasa teo. Raha ny fanazavana eloka no fanorinan'ny fandefasana azy any amponja ary mbola miandry ny fanemelohana azy ny rehetra amin'izao fotoana izao. Dia izany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika mamarana ny fotoana ny fampalalamba avao tamin'izao aliny alahady izao. Metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapiso indray ny tenako iaro amintsika ito anivy ny fotoana ny fampalalamba avao amin'ny ora mahazatra. Metraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka ny tompoko lasy tompoko vavy. Juillet Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.